Ajantsika ny pejy ny fankalazana ny feteny Pasika fa hiditra kosa tsika Andraimbava mahakasika indrindra ny toetry ny andro. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampam-pandraharaha mpamantatra ny toetrandro dia misy ny rivo-doza roa izay araha-maso akaiky eo amin'ny ranomasimbe ny andehanana ao. Tamin'ny 6 ora maraina teo, ilay forte tempête tropicale Icola izay nahazo anarana Omalial tany amin'ny valopolo sy 400 kilometatra antsinanana Tala, vinavinaina ivoaka ny faritra Iandraketana izy androany fa anondiany any amin'ny ranomasina Australiana. Ny dépression tropicale laharana fahatelo amby folo izay efa naray maso andro maromaro izay dia nahazo hery indray. Tamin'ny 7 ora maraina teo dia tany amin'ny valopolo sy 200 kilometatra avaratra atsinanana Tala no nisy ny fobeny. Mitondra rivotra mahatratra 510 kilometatra isan'ora sy tafiotra mahatratra 20 kilometatra isan'ora izy any amin'ny faritra manakaiky ny fobeny. Manolidiany miakandrefana somary avaratra andrefana izy ary mahafaka 12 kilometatra isan'ora. Alohan'ny iodinan'ny mianatimo atsinanany dia kisaka miakandrefana hatrany izy hatramin'ny alarobia ho avy izao. Mbola tsy misy fiantraikany amin'ny toetrandro ety Madagasikara ity rivo-doza ity.